atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Famonjena tantara nosoratany Lota Rafalmanana. Mpilalao ny tantara Louise Ravelso Sineze Faly. niaraka tamin'ny Fety Raobelina Ary Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvondy. Famonjena Fizarana faharoa tantara no totosainy maningotra. Anio no andro faharoa. Allô? Averiko aminao fa ain'olona netsiny eto ampelantanako anisan'izany reo efatra amin'ny rahalahy iraka ao. Mbola manome chance anao farany ihany Andriamato Minisitra ny famitsoranao ny lefitro ny tambiny angatahako dia ravina ny zavadrehetra. Asa raha mba azonareo an-tsaina fa minitra vitsy sisa no isaina dia allô? Allô? Tena kinga fiasa ndriry miatrika. Tsy araka mampikambana vaovao andry ny fomba fiasa andry. Misaotra. Nanao izay farahiriko sy nampiasa ny farafahaizako mihitsy fa maika ho isan'ny enjana ohatranareo e. Raha ny marina mantsy tamin'ny fotoana nahatongavako tato dia ny anatanteraka n'iny mission iny nampanantenaiko voalohany mba ahafahako miditra ho isampiambana sy azoko alalana nampianareo aty ambony aty. Izany hoe mba tonga ho isan'ireo agent ametrahan'ny professeur Jiofitikisany e. Izay ny lalana amin'ny fiambondriny. Miakatra manaraka amin'ny fomba fiasa sy ny zava-bitany grady. Ao amin'ny labozany professeur zao. Ampierinasa tanteraka ry zareo ka dia tsy azo elingelena vokatra izany. D'accord, fa mbola hoe langa vao vita ny opération? Raha ny teny farany teo aloha dia efa eo ampanindromana virus any Asimina zareo amin'izao fotoana izao e. Minitra vitsy monja ao ary amin'izay dia hoentina any amin'ny aéroport privé izy. Dia efa misy avion miandry any e. 2 andro ao ary amin'ny fidirany virus eo amin'ny vatany Asimina dia anomboka amin'izay ny fisehoana aretina isan-karazany. Efa nilazaina ihany zany talohany nanaovana vaksiny fa hono iza zany no hitondra ny Asimina any amin'izany aéroport zany rehefa tafiditra ao amin'ny virus ka. Reo professeur reo ihany ka. Za kosa aloha tena hiala lavitra mihitsy amin'ny fotoana moandry zareo any Asimina avy amin'ny labo any Angasany hitandry akory. Tsy mbola hitandringa fa misy ascenseur any ao amin'ny labo ao e. Ascenseur midina makany amin'ny sous-sol dia any ambany tany indray misy couloir mivoaka ny ivelan'ny tamboho. Dia izay couloir izay no ivoan'ny zareo fa tsy manaraka ny lalana ara-dalàna zareo. Anga? Izary ndry izany. Areto koa vao mahafantatra fa mitaky kody ny varavarana miditra ao amin'ny labo Ie, olona voatokana ihany no mahafantatra ny kodiny. Anisan'izany Tsy azoko fantarina ve? Tsy olana raha tadidinao. Lazao fa zahako tadiny 697 358. Carte magnétique ihany koa no tena fidiranao fa reo lohandohany ihany no manana azy. Anisan'izany koa. Zany. Misaotra fa tadidiko izay tarehimarika izay e. Minao fa mbola ho avy ny fotoana ilako an'izay. Viva 98.8. Riana fahafiry zany zao ty misy atsika ty dia tsy fantatra lesy tena tsy vanina lesy le miatrika. Ay moa zany ka mpanompo vavin'ny professeur ihany kala fa tsika namidiny mpitsanganana. Tsy ho tafavoaka eto anga zao fa inona ataoko azalamy voalohany raha vao tafapiritsaka eto tika. Mena rano ohatran'ireny ve lesy dia mba nahataraiky anareo fa izy aloha taraiky taminy Iela fizandray lesy ribainina tsy ajanony any zany rediredina zany dia samy mitady hevitra ivoahana atao amin'ity hevitra ity. Ny olana koa dia aty amintsika tsy misy azo raisina tsony na dia fanjaitra ray azy. Zay hitako efa vitandrele maty ny asa ratsy mikasainy natao lesika. Oy mangina aloha fa misy mamonga izy amin'ny varavarana zany eny tokoa. Mbola tsara daholo ve reto ekipako reto e? Miatrika matoko ianao androany ty tanany hoe soni aloha finarty e kalma fotsiny lesy
milamina aloha isany vahinona ary ty ka sy milamina e eno kosa aloha miatrika fa tsy disy mivinavinako ny amin'izao siny mahitana izao aza miteny mafy be fa misy fandraisam-peo eo ambony io tsy diso ianao ka tsy adala akory fa mahafantatra an'izay ataoko hoe tsy tafiditra tatontsika raha tsy efa voamako melory any rehetrareny bon enoy ah mbola ato amin'ny riana fahatelo amin'ny 50 misy anareo zao a asy amin'ny hevitra ilany atsy ny nametrahanao marareo fitaovanareo rehetra mbola manana minitra maromaro tsika melohan'ny ampidirandry professeur ny vérifiant ao anatin'ny Yasmine dia ahoana zany ka ha hiakatra ao amin'ny hevitra fanaraha-maso ah mba hanamora ny fidiranareo any amin'ny labo tsy mbola miala ato nareo raha tsy tonga any ah mazava fa aizany efitra fanaraha-maso zany ao amin'ny riana fahatefatra amin'ny 50 e zany hoe ao ambony manandrify an'ity hevitra misy atsika ity agent telo no misahana azy ka ndeha za tsy izy ary fa mandeha be ny fotoana e ndao avelako ety fitaovana fifandraisany ity mba hainonareo ny toromasoko raisy malaky fa misy caméra miridiриdy be io ambony io a lasa okay Viva Radio nanolotra ho anao teo famonjena tantara nosoratany Lota Rafalmanana novelomin'ny Louise Ravelosoa Sinez faly niaraka tamin'ny Fetraobelina Ary Fifi ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony famonjena fizarana faharoa tantara no totosainy maningotra René Snorampitsiny toy